Solombavam-bahoaka miisa 5 no esorina tsy ho solombavam-bahoaka noho izy ireo tsy nanatrika fivoriana nandritra ny fotoana maharitra hoy ny filohan'ny antermiera amin'ny pirenena sy teny Randriana Soloniako. Efa nisy ny dingana natao teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hirosona amin'izany hoy ny filohan'ny antermiera amin'ny pirenena hatrany. Nambara ny filohan'ny antermiera amin'ny pirenena Andriamatoa sy teny Randriana Soloniako ihany koa ny hoe nanaradalana tanteraka ny fanesorana ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka Sahondrary Malala Marie Michel. Nisy ny fivoriana tamin'ny alalan'ny vision conférence nataony ireo mpikambana eo anivon'ny biro maharitra nafahana ny roso tamin'izany hoy sy teny Randriana Soloniako ilay filohan'ny antermiera amin'ny pirenena. Zavatra nambarako iny dia mampiseho fa tena mangarahara tanteraka ny fanapahan-kevitra rehetra izay mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ary mbola averiko indray amintsika vahoaka malagasy nanaraka tsara ny lalàna velona eto Madagasikara ny fanasorana ny immunité-ny solombavam-bahoaka Sahondra Michel. Natao io zavatra io satria nisy taratasy nalefa ny fitsarana koa taty aminay amin'ny raharaha momba satria eto Madagasikara tompoko dia indrindra amin'izao fanovana izao dia tsisy olona ambon'ny lalàna fa nizaniza na solombavam-bahoaka na président ny assemblée na ny sénateur na ny ministre dia ambany lalàna avokoa izay rehetra. Dia mieritreritra koa no mazava fa misy resaka politika tenen'ny sasany hoe eritreritra ny sasany hoe zahay hanao zavatra tsy nety ilay nataony teo aloha tahaka tamin'ny andro teo aloha nisan'ny solombavam-bahoaka afakandro zay tonga dia ny bataille natao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny bataille zany zavatra nataony zareo teo aloha dia androany zareo mahatsapa hoe tsy manao nao tena nanara-dalàna tanteraka mihitsy re tompoko ary tsy midika nasorona taminy ny immunité-n'iny dia melika izy non mbola manana droit izy midefendre tsara any amin'ny fitsarana fa rehefa vita moa ny fitsarana dia eo tsika no etsy ankilany ihany koa moa dia nilaza ny filoha lefitra fahafito Andriamatoa Milavonjy Philobert tsy voahanjo tamin'ny fivorian'ny biro maharitra izay nanapahana ny fanesorana ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka Sahondrary Malala Marie Michel hoy ny solombavam-bahoaka Milavonjy Philobert ilay filoha lefitra fahafito. Nilaza ihany koa Andriamatoa Milavonjy Philobert ny hoe maro ny tsy fanarahan-dalàna izay natao tamin'ny fanesorana ny immunité parlementaire ny Andriamatoa solombavam-bahoaka Sahondrary Malala Marie Michel. Tsy fantatra mazava ihany koa ny tena antony ny samborana azy. Misy ny dingana tokony ho narahana raha toa ka amin'ny maha-ministry ny fanabeazam-pirenena azy teo aloha no antony hisamborana azy hoe solombavam-bahoaka Milavonjy Philobert. Solombavam-bahoaka Milavonjy Philobert nilaza ho tsy voahanjo tamin'ny fivorian'ny biro maharitra izay nanapahana ny fanesorana ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka Sahondrary Malala Marie Michel ny filoha lefitra fahafito Milavonjy Philobert izay tokony ho nanatrika izany raha toa ka nisy izany fivorian'ny biro maharitra izany. Ny fisamborana sy fanenjehana atao amin'ny Ramatoa Sahondra Malala Marie Michel solombavam-bahoaka voafito tao amin'ny distrikan'ny Fianarantsoa voalohany ministra teo aloha sy mpitsara grady voalohany dia manao zao fanambarana izao zahay avy ato amin'ny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Misy zavatra hita sy tsapa ary fantatra fa tsy manaraka ny lalàna velona zay iainana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fisamborana Andriamatoa Sahondra Malala Marie Michel. Mikasika ny andraikitra amin'ny maha-ministra teo aloha azy raha ohatra ka izay no isian'ny fanenjehana dia mazava ny voalaza ny lalam-panorenana fa ny haute cour de justice no afaka manao an'izay raha ohatra ka misy taratasy mazava tsara fanenjehana zay mivoaka avy any amin'ny procureur général suprême dia alefa ny aty amin'ny antenimieram-pirenena
dia miroso amin'izay fanadihadiana zay miafara amin'ny latsabato ataon'ny solobavambahoaka. Tsy misy anefa zany ary tsy fantatra ny antony mahatonga ny fanenjehana na tena ao anatin'ny asa zay no sahaniny amin'ny maha-minisitra azy dia mbola tsy fantatray hatreto, satria ny avoka zany dia mbola tsy tafaresaka aminay mikasika ny fiampangana Andramatoa Saondramalala Misely. Raha amaso ho faramparanatsika tanteraka moa ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaramparanatsika azy moa ity sariny ben'ny tanàna Jiavotsizara Zanliky ity no entiko hirarina isika rehetra amin'ny ity tontolo androany ity. Nandefa hafatra ho an'ny vahoaka ny Diego moa ity ben'ny tanàna ity ny momba ny fahatongavan'ny filohan'ny fanavoazana any antoerana. Momba ny fahatongavan'ny filohan'ny fanavoazana dia efa nialatsiny tamin'ny presidentenako fa tsy ao antoerana fa mikarakara ny tanànantsika ty ivelany hoy ity ben'ny tanàna ity. Magnentana sady magnantegnatsika handray ny vahiny ary handray anjara mavitrika fanavoazana no tiandro indesiny amintsika. Ino moa izany zavatra izany no avy antsika hitandregny sy hikoragna aminazy. Io moa hafatra izay nataony ity ben'ny tanàna ity ho an'ny vahoakany Diego. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola anaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halaveny ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.